Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Aza mba misalasala ny herin'Andriamanitra zany na dia tsy mivaha ny olana trehanao. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Maro amintsika rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia rehefa ohatra ka tsy mivaly na tsy azontsika ny zavatra izay angatahantsika dia manomboka misalasala tsika hoe ohatrany tsy mahanasitrana an'Andriamanitra, ohatrany tsy manafaka Andriamanitra, ohatrany tsy mamonjy Andriamanitra. Ary anatin'izao valan'aretina coronavirus zao ohatra dia be dia be mihitsy ny olona ny tratran'izany fahalemena zany. Ary tena hoe misalasala ny amin'ny herin'Andriamanitra. Fa maninona tokoa? Raha tena miaro tokoa Andriamanitra, maninona mbola misy mpanompon'Andriamanitra vo ihany? Maninona misy mpanompon'Andriamanitra maty? Maninona no mivavaka foana tsika mba hialan'io aretina io fa tsy mety afaka mihitsy ilay aretina? Dia lasa misy olona tratran'izay le hoe lasa ohatra mieritreritra hoe sao dia mba tsy mamaly vavaka akory Andriamanitra na reraka fotsiny eto. Ny olona tsy mivavaka mova maika mahazo vahana mihitsy. Aiza ny Andriamanitra reo amin'izao? Inona akory izay fivavahanareo? Nahoana ny tsy mitsahatra ity zavatra ity? Ahoana ny zao? Mahazo vahana izy. Fa tsika kristianina androany tena mila ampianarina mihitsy ny hoe na dia tsy mivaza ny olana izay atrehanao, tsy manova ny herin'Andriamanitra mihitsy izany. Tsy hoe satria tsy mivaha ny olana izay natrehanao dia lasa hoe tsy miasa zany Andriamanitra na hoe tsy mahery zany Andriamanitra. Fa na dia ataoko hoe tsy sitrana amin'izay aretina mahazo anao azy ianao dia afaka hiteny foana ianao hoe mpanasitrana Andriamanitra satria tsy manova ny mahampanasitrana an'Andriamanitra mihitsy zany. Mety ny aretina nahazo anao ny tsy sitrana fa Andriamanitra dia mitoetra ho mpanasitrana foana. Ary mety ny olana izay nahazo anao ny tsy mivaha fa Andriamanitra dia mitoetra ho mahefa ny zavatra rehetra ary manana ny fahefana rehetra mandrakariva izy. Ary misy antony daholo ny zavatra rehetra fa tsy azontsika terena io. Andriamanitra ny ravina tsy robot ka komanditsika amin'izay tiantsika hanaovana azy. Ka hoe rehefa tsy mety izy dia hoe tsy mandeha zany ity masinina ity. Andriamanitra tena manana ny safidiny, manana ny fikasany amin'ny zavatra rehetrarehetra izy. Ary io toetra io ao anatin'ny soratra masina dia nisy olona izay tena lehibe amin'ny finoana tratran'izy io. Dia i Jaona mpanao batisa. Voasoratra any amin'ny Luka 7:7-10 fa tany an-tranomaizina Jaona dia naniraka ny mpianana izy. Toy ny voasoratra manao hoe ary Jaona niantso ny mpianandreo lahy akeo aminy dia naniraka azy akany amin'ny tompo ka nanao hoe ianao va le ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ianao va le ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Izany fanontaniana izany dia fanontaniana maneho hoe ianao ve no izy sa tsy ianao? Ianao ve le Mesia sa tsy ianao? Kanefa rehevan'izany Jaona mpanao batisa zany voatany amboaka izy dia izy no anisan'ny voalohany indrindra nahafantatra hoe Jesosy no Mesia. Vao niarahaba fotsiny Maria, niarahaba ny mamany i Elizabeta dia tonga dia ambaran'ny tenatra hoe nibita-karavona ny zaza tao an-kibony. I Jaona mpanao batisa ny ambara amin'izany. Ary tadio tsara fa rehefa nanao batisa an'i Jesosy Kristy izy dia niteny mihitsy izy manao hoe tsy mendrika ny fiakapany amin'ny tongotra ao akory aho izy. Ary nandà mihitsy izy hoe hanao batisa an'i Jesosy kanefa dia Jesosy miteny hoe ataovy ihany aloha ankehitriny. Dia i Jaona anisan'ireo olona izay nahita ny lanitra nisokatra. Nisy vorombelala nidina teo amin'i Jesosy ary nisy ilay feo avy any an-danitra niteny hoe ity ny zanako izay sitrako, izy no henoy. Izany rehetrarehetra zany samy hitan'i Jaona daholo. Kanefa dia izao hoe rehefa nigadra izy, tonga tany an-tranomaizina izy, dia tany izy dia ohatrany hoe fa ahoana ary izany? Raha izy tokoa no izy, nahoana ny mbola mijanona aty? Nahoana ny tsy mivoaka aty? Dia lasa izy naniraka olona hoe andana ny tany io hoe ianao ve hono le izy sa mbola hafa le ho andrasantsika? Dia Jesosy moa niteny manao hoe ndana ambara ao amin'ny Jaona fa zao avy ny zavatra efa nisy. Sambatra aussi izy izay tsy mba tafitohina ny amin'ny zanak'olona. Zany hoe sambatra izay tsy misalasala fa tonga dia mino. Ary nambaran'i Jesosy Kristy mihitsy hoe raha amin'ny ateraky ny vehivavy dia tsy misy lehibe noho i Jaona ozy izy. Kanefa ny kely indrindra ny fanjakan'Andriamanitra aza dia mbola lehibe lavitra noho i Jaona. Tratran'izay le hoe rehefa tena tao anatin'ny tranomaizina, rehefa tena mafy ny ady dia lasa ny salasala ny amin'ny herin'Andriamanitra. Tsy manova ny herin'Andriamanitra sy ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra mihitsy ny tranomaizina misy ianao. Mety ny tranomaizina ny mbola eo satria izay mihitsy ny mety programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa aza mba misalasala ny amin'ny herin'Andriamanitra zany. Indraindray manko tsika misy mpitory filazany tsara zao ny amin'ny hoe za marary dia za tsy hitory fanasitranana mihitsy raha tsy efa sitranan'Andriamanitra. Fa ahoana ianao tsy hitory fanasitranana? Tory io ny fanasitranana fa mpanasitran'Andriamanitra na dia mbola tsy sitrana azy ianao. Zany ny ravana nahazo an'i Paoly nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe mba ho esorin'Andriamanitra tamin'ilay tsilo, ilay aretina teo amin'ny tenany.
fa intelo sisa izy nangataka fa de ozin'Andriamanitra manao hoe ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahana ny fahalemena de tsy maintsy mitory izy ny herin'Andriamanitra na de marary aza azotsika atao zany ndraindray ohatra tsy mety amintsika zany hoe za tsy hitory filazany tsara fa ny zanako ara maditra be fa indrasako efa endry tsara mihitsy ny zanako aloha vao hitory filazany tsara fa lazain'ny olona hoe ahoana koa ny zanako raha tsy voatorinao akory tsisy ifandraisany amin'izany mihitsy tory foana ny herin'Andriamanitra sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra fa tsy miankina amin'ny situation zay iainanao zany ary tsy tokony isalasalany amin'ny herin'Andriamanitra isika na mafy takan'inona raha ny zavatra zay miseho na takan'inona lehibe ny zavatra zay misy de tadidio fa Andriamanitsika io tsy miova ny heriny mbola mitoetra ho Andriamanitra foana izy mahefa ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika ary mila manana zany finoana zany isika mijoro tsara ka tsy ny zava-misy zay atrehantsika mihitsy no ampiozongozona ny finoantsika fa mitoky amin'izany Andriamanitra azo antoka izany sika rehetra ry havana koa de mampirisika atsika amin'ity anio ty mety mbola tsy azonao ny zavatra zay nangatahanao mety mbola tsy nivaly fa tsy maintsy afaka ny teny ianao amin'ity anio ty manao hoe Andriamanitra mety mbola tsy azoko ny valim-bavaka fa za kosa nefa de mino ary tsy manova ny herinao zany fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao mety maty mihitsy aza angamba ny havanao nentina mbavaka tamin'ity valana retina ity fa tsy manova ny herin'Andriamanitra zany ry havana tsy manova ny herin'Andriamanitra zany ary tsy tokony hanova ny fomba fijerintsika n'Andriamanitra raha teo koa fa Andriamanitra de mitoetra ho Andriamanitra mandrakizay izy ary any aoriana any ny lohalika rehetra de mbola andohalika eo anatrehany mpanjaka sy tompon'ny tompo io ary aika fa izy rery any no Andriamanitra de mampahery antsika rehetra ry havana ho an'Andriamanitra rery any any voninahitra amen.